tsy ho toetry ny andro iverina ny oram-baratra saika manerana nosy hoy ny meteo. Ady amin'ny VIH sida tsy ampy ireo fitaovana entina misoroka sy mandray an-tanana ny aretina. Tetika sampanjakana mandeha any amin'ny tsy izy mampitombo ny antsana manasaraka mitondra sy ny entiny. Ampiatrany fionana tapon'ny fahadimy ny voamierany ranomasimbe indiany ny Madagasikara. Ho ambom-pionan'ireo filoham-panjakana ny eto Antananarivo, Ratanosy Elville no saika hanaovana izany raha ny fampahafantarana hatrany am-piandohana. Entitra ary mazava ny valikafatra avy amin'ny firaisan-kina, fa tsy mendrika ary tsy sahaza ho an'ny Madagasikara nandray izany fionana izany manoloana ny zava-misy mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny, izay manitsakitsaka tanteraka ireo fifanarahana iraisam-pirenena efa nankatoavana sy nosoniavin'ny Madagasikara. Santionany amin'izany ny fanitsakitsahana amin'ny veriberina ny lalàna velona dia ny lalam-panorenana, ny fizorana amin'ny didijadona sy ny fanjakana tsirefesy mandidy, ary ny fangijana sy raha matahora ho an'ireo izay maneho hevitra sy mijoro manoloana ny tsirariny. Enatra ao anatin'izao tontolo izao ny zava-misy eto Madagasikara hoy ny fanamafisana. Efa nambaranay fa tsisy manaja n'izany lalam-panorenana sy lalàna velona sy ny fifanarahana izay nisy izany, indrindra tamin'ireny akôro natao tamin'ireo mpanao politika rehetra. Tompona ndraiky raha rehefa izay tamin'ny nanao sonia feo amin'ny fanatanterahana dia samy nialinarangalana soa ihany fa misy andraroreo fa dia nisy tokoa ny nahaova sy tady hanovo ny fifanarahana internasionala amin'ny lalàna misy eto Madagasikara. Fantatra ary hitanay indrindra fizaha izay mitarika n'ity firaisan-kina ity no milaza aminareo fa mamenatra ny zava-misy eto Madagasikara. Ary raha ny tena tokony izy tsy isan'izany fivorim-be iraisam-pirenena izany aty, satria tsy afaka milaza ny heviny ny olona, voageja ny filazana n'izay zava-marina sy ny zava-misy, ary indrindrindrindra voageja ny olona izay miteny voagadra mihitsy izy, lasa miorooro. Tsy azo atao mivory na atao trano ary eto zay izao mivory ampiaro lalànareo dia sambory zahay, raha izay ny ilaina. Lalàna tamin'ny 2027 mbola ampiasaina tamin'izao hoe tsy mahazo mivorivory tsy mahazo mampivorivory olona, ho hitanareo rehefa tonga eo ireo le mpivory eo manaraka. Fa maninona manao an'izany fitondrana hoe demokratika, fitondrana milaza hoe tany-tany-dalàna, tsy marina izany. Manam-pirofo ny zava-misy ankehitriny fa tsy mifanandrivy velively amin'ny lalàna misy eran-tany sy ny fifanarahana eo amin'ny firenena mikambana, ny fihetsika sy eo ny mpitondra sy ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny izay tazany-potsiny ka tokony hampitovy fomba fijerin'ny rehetra. Fahoriana tsy tokony tsy firoana mahazo ny vahoaka tamin'ireny mitondra-drano misy ireny, ary indrindrindrindra amin'ny fandravana ny taniny, fangalana kerin'ny ny taniny, anaovana ny lalambe nikodana. Tsisy miaro le olona. Ary na dia efa fantatra izao fa tena tsy azo atao dia ataondrareo. Dia izay moa izany ho hitantsika eo izy hoe hatraiza ny ahafahana mampita an'izay vaovao izay fa rehefa tsy voapitana eto izy ampitaina any ampita. Satria zava-misy any tenenay aminareo izao. Ka dia izay ny azona resahana aminareo hoe fanomanana ny dinika izay ataondrareo dia manana zavatra resahana koa izay. Ary indrindrindra ny raharaha politika akapobe misy eto amin'ny firenena izay tsy mifanandrify mihitsy amin'izay lalàna rehetra misy eran-tany sy aljaina amin'ireny fifanarahana amin'ny firenena mikambana ireny. Tsy taza-potsiny izany anefa ny firaisan-kina fa hijoro ho an'ny vahoaka malagasy. No amafisy ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina raha teo fa efa tsy izy ary tsy mety intsony izao fitondrana izao. Ankoatra ny fampahantrana sy fanitsakitsahany ny dalàna, tsy azo dia tsy hita ny fanamparam-pahefana nitra ny fifidianana natao farany teo teto Madagasikara ka nanamafisany fa tsy sintsony fifandimbiasan'ny pahefana raha-pifidianana eto Madagasikara manoloana ny osika sy ny alatra-pivatany seho. Ary tena mety toky izay fa tena hijoratra amin'ny farany mihitsy hoe tsy mety izao fitondrana eto. Inona intsony na tena iny zafa nilaza mihitsy tamin'ny voalohan-dohan'ny taona iny fa tsisy atenaina intsony izany fifidianana izany reto Madagasikara e. Izay mieritreritra an'izany satria ireny ny zavatra mitranga, ireny ny alatra nisy nampiasaina daholo na fangalaram-bato fanodikodonana ny
safidy-bahoaka ary indrindrindrindra fanovana akapobeany zao lalàna nisy zava-dehibe raka izany fampitoviana ny hevitra sy ny fomba fijeriny rehetra indrindra ireo piray antoko ny piray fikambanana manoloana ny raharam-pitrenena ka antony sy ny fivoriana ny arahan'ireo mpitarika ny firaisan-kina sy ireo solom-bavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina androany tanjony ananamafisana ny firaisan-kina ny fahaiza-manao sy ny fifampitokisana eo amin'ny rehetra fotoana ihany koa nanomanana ny fiatrehan'ireo solom-bavambahoaka ny fivoriana ara-pitaony antelemeram-pirenena izay atao ny volana me ho avo zao ka hitondrana ny politika hifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka tsy manaraka ny tokony ho izy tsy mifanaraka amin'ny laharam-pamehana ho an'ny vahoaka ireo tetikasa hiazaka zany mpitondra ankehitriny ho ny avy amin'ny fiarahamon'ny-pirenena vivato vao maika aza mampitombo ny antsana manasaraka ny mpitondra sy ny entiny zany ary tsy tondra voka-tsosy fampandrosoana velively tsy takona fenina ihany koa fa miteraka fifandonana amin'ny mpiarabelony zany noho ny tsy fanarana ireo laminasa tokony ho apetraka na ara-tsosialy na ara-tontolo iainana tetika asa mifantoka amin'ny famokarana no tokony masona fa tsy asa manentona maso sy manjelatra fotsiny ihany ny resaka famokarana anatiny ny tentina tokony hiazakazana satria zay ihany no ahafahana mampitombo ny arikaren'ny olona dia rehefa mitombo ny arikaren'ny olona dia manamiodina daholo ny secteur secondaire sy ny tertiaire ary miditra ny volam-panjakana zay le tena tsy ampy eto fa raha manao fotodrafitrasa zay tsy dia miteraka vokatra firy dia sady miteraka fifandonana amin'ny olona satria sambosamborona ireny tetikasa ireny ohatra ny atao vonjovonjy tavanandro dia sy manaraka ny lamina araka ny tokony izy ohatra hoe ny resaka momba ny tontolo iainana sy voaja sy manaraka ny tena rindra tokony arana zany dia mifandona foana amin'ny mpiarabelona ary mampitombo foana ny asana mampisaraka mpitondra amin'ny mpiarabelona zay zavatra zay amin'ny vahoaka tsy mipetraka intsony ny tanotandalàna eto Madagasikara manjaka ny gaboraraka sy ny fanararaota mipahifana any ka tsy miatraika amin'ny fiainan'ny vahoaka na ny teti-bolam-panjakana aza manjavozavo tanteraka tsy mangarahara zay zany no tokony hoe mila mipetraka tsara ny fitokisana eo amin'ny vahoaka hoentina sy ny mpitondra zay no mahasahirana ny mpitondra ny fanaovana tetikasa io satria tsy misy an'izay légitimité zay le mpitondra miainga avy any amin'ny sy fisin'ny état de droit foana iny ny zavatra rehetra rehefa tsy mipetraka ny état de droit na ny tanotandalàna dia mitatra miteraka olana be dia be ao amin'ny fanatanterahana ny asany tompona andraiky mpanjakana ahoana ny ahatongavana amin'izay zay ny fototry ny hoe fampandrosoana voalohany indrindra raha tsy mipetraka zany ny état de droit dia resaka fotsiny isina fandrosoana satria na resaka famoaham-bola resahana zany dia lasa taridranao kilaila dia ny manino betsaka ny verony betsaka zay le rafitra mpanara-maso mihitsy no sy ampy eto amin'ny firenena organe de contrôle zany tsy misy na sy miasa araka ny tokony ho izy dia araka ny anaovana investissement na fampiasam-bola dia misy foana ny vola very satria tsy voara-maso araka ny tokony ho izy mandeha ny fanararotam-pahefana isan-karazany tsy misy zany fisarahan'ny fahefana zany sisy manara-maso mihitsy ny zavatra atao eto amin'ny firenena dia teraka fahavoazana ny firenena amin'ny ankapobeny zay zavatra tsy mivoaka fahatany ireo tarimarika na eto an-toerana avy any ivelany momba ny zava-misy eto Madagasikara raha ny fihetsika sy ny fomba fitantanana ankehitriny ho ny fanazavana voasokajy ho isan'ireo firenena mijaly indrindra eran-tany i Madagasikara eo milarana fahavalo ambin'ny folo avy any aoriana raha ny fanasokajiana teo ambany fiahiny ny firenena mikambana isan'ireo tondro tsy maintsy jerena ahafahana mamoaka izany ny fahalalahana maneho hevitra ny arikarena fahobe sy ny fiahiny ara-tsosialy ny mponiny amin'ny ankapobeny miaratsy avokoa ireo tondro ireo satria raha nantotanesana voakany coef ressource dia manana olana ara-tsakafo ny 500 isanjato ny malagasy ary tsy misy afa-tsy ray isanjato no misitraka rano fisotro madio ao an-trano ary 7 isanjato no mahazo famatsiana herinaratra mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy ireo anefa no asehon'ny mpitondra fanjakana ho ihany ny fivato eo ny misy fifanoheran-javatra ihany ohatra ny voalaza fa atao
mpitarika mahay ny mpitondratsika nefa le iainana ohatran'ny fanohitra amin'izay zany dia tena mampametram-panontaniana hoe inona le fomba andarany anovelany nyo karazana loka sy voninahitra azo misesisesy io nefa toetra mifanohitra an'izay mety eto Madagasikara toetra ny krosfana le fiainam-bahoaka ka hita amin'le nanovary arosaka ambilany iny dia amaritany am'saramabe ny olona nisy tsy fisina asa zay mitombo isan'andro ka mbola lavitry ny afo araka izany ny kitay raha resaka fampandrosoana ho antsika eto Madagasikara raha mbola fitantanana gaboraraka sy tsy mangarara no hitondrana ny firenena ho iatrany ny fiarahamonim-pirenena fivato androany laram-pamiana tokony imasona ny famoahana ny vahoaka anaty krizy amin'ny alalan'ny famokarana anatiny ka mitombo ny harena maolony. Ankoatran'ny tsy fampiny fitaovana enti-misoroka sy mandray an-tanana ny aretina VIH/SIDA eto Madagasikara, mbola ady goavana ny fampisitrahana ny zony ireo lavosikajy marefo miara-miaina sy ahina ny voan'ny aretina toy ny pampanofa vatana, ireo mpidoroka zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona sy ireo vondron'olona marefo manao firaisana ranofo amin'ireo mitovy fananana aminy eto amintsika. Iara ny fanavakavana sy fanilikiliana eny amin'ny fiarahamonina sy ireo tobim-pahasalamana ny 1,2,700 nanao fitarainana. Raha ny antotanisa azo tamin'ny fanaraha-maso nataon'ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA ny volana septambra 2022 dia tsy nahitana fimailo ny 7,300 ny CSB misa 4,90 sy ny 7,300 ny ireo toeram-pilanonana toy ny karaoke sy ny bar. Tsy misy seringy stérile ny 2,400 ny GP ny senteur misa 5,30 ary tsy nahitana determinana fanaovana fitiliana ihany koa ny 0,200. Misy ny lalàna eto Madagasikara ahafahan'ny rehetra misitraka ny zo ahazo fitsaboana mendrika ka tokony ampiarina amin'ireo olona vosikajy marefo izany. Ho an'ireo mpampiasa zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona moa zany dia anisan'ny manana zo sitraka ny service de santé rehetrarehetra toy ny olona rehetrarehetra izy amin'ny maha-olombelona anazy ao anatin'izay sehatra izay. Dia raha ao anatin'ny lalànany fiarovana amin'ny ady amin'ny VIH dia andraikitry ny fanjakana mihitsy no manome ny tolotra ara-pahasalamana rehetrarehetra atao fiditra ao anatin'izay ny fitaovana fiarovana ka ho an'ireo vondron'olona ireo izay atao hoe ao anatin'ny vondron'olona marefo moa zany amin'ny VIH dia tokony hisitraka izay fitaovana fiarovana izay ireo olona ireo tafiditra ao anatin'izay fitaovana fiarovana izay toy ny fimailo ny fitaovana fitsondromana izany hoe mba tsy hifandimby fitaovana izany izy ireo fa tokony ampiasa n'izay fitaovana izay. Tianay mariana marina fa mety hoe raha jerena maikamaika mampirisika izay sehatra izay fa anisan'ny fepetra politika anankiray entina miady amin'ny zava-mahadomelina ny politique de réduction des risques izany hoe ireo risque rehetrarehetra manodidina izay fampiasana ny zava-mahadomelina izay dia tokony manana zo izy ireo hisitraka an'izay dia tafiditra ao anatin'izay ny fiarovana amin'ny tsy famparitahan'ny VIH. Raha ny antotanisa faran'ny voaka ambony indrindra ny tahan'ireo olona marefo mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara. Mbola lavitra ny ezaka ho antsika na dia efa saika tsy ahitany zany-tranga izany azy ireo firenena hafa. Tsy mijanona hatreo anefa izany raha tsy voaray an-tanana tsara izy ireo manomboka amin'ny fiarovana hatrany amin'ny fandraisana an-tanana fa hitatra tsy kelikely amin'ny mponina ankabeny izay tandindomindoza. Dia raha ny zavatra misy zany hoe raha ny fanadihadiana farany nisy teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 dia anisan'ireo zany ny manana tahambony indrindra amin'ny tsimikaretina VIH dia izay natonga nanaovana hoe lahara-pahamehana ny ady amin'ny VIH amin'ireo vondron'olona ireo. Zavatra misy nefa dia tadidio tsara fa anisan'ny population passerelle miampita makany amin'ny population générale ireo olona atao hoe mora andairan'ny tsimikaretina VIH ireo rehefa tsy voafehy zany amin'ireo groupe ireo aloha. Dia ny zavatra misy nefa ny hatreto
dia raha dia efa tokony hoe efa voafeny ny paritahan-tsimikaretina VIH ny firenena sasany ary efa manomboka mimidina ny tahan-tsimikaretina VIH eto Madagasikara mbola ambony ny izay zay ary ny zavatra misy dia manomboka efa mihitatra marina tokoa makany amin'ny population générale zany zay zay raha ny zavatra misy ankehitriny tsy midika koa zany hoe tsy nisy ny teo amin'ny population générale fa ambany kokoa ny tany amin'ny population générale par rapport amin'ireo olona vondron'olona marefo ireo dia ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mimparitaka any amin'ny population générale zany izay tahan-tsimikaretina VIH. Ao anatin'ny ahitaka ataon'ireo mpisihatra ny tsy tokony hanavakavahana sy hanidikiliana ireo vondron'olona marefo ireo, ny fampiarana ny mangarara amin'ny fitantanana ny fitaovana ampiasaina rehetra sy ny fampiarana ny lalàna. Fitakiana ny mangarahara amin'ny fitantanana n'ireo fitaovana ampiasaina entina hisorohana andraisana tanana ny aretina VIH ireo na le intrant de prévention sy prise en charge fa indrindra ihany koa ny fandraisana fiainona fandraisana tanana andreo fitarainana mikasika ny fanilikiliana sy fanavakavahana mahazo andreo vondron'olona ireo mba ahafahana misitraka ny zo ahazo fitsaboana mendrika sy indrindrindrindra ampiarana ny lalàna mahakasika an'ireo zo ireo. Tokony ampiarina ny lalàna ary ampahafantarina ny fiarahamonina ihany koa ny fisindrizany lalàna miaro andreo vondron'olona marefo. Raha ny tarehimarika nivoaka ny taona 2024 manodidina ny 7 alina ireo tombanana mitondra ny tsimikaretina VIH sida eto Madagasikara, kanefa manodidina ny 2 alina amin'ireo ihany no voamarina rehefa voatily. Mbola fanamby-goavana ho an'ny firenena malagasy manoloana izany ny ady amin'ny VIH sida izay antsoina ireo mpisihatra voakasika nijerena manokana ity tranga ity mba hifehezana azy tsy hiparitaka eny amin'ny fiarahamonina. Izy ireo izay nanatanteraka fampiofanana izay niarahana tamin'ny roy. Tanjona nandritra izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny famolavolana ny atsisika tokony mbola ho ataon'ny fanjakana sy ny fanabeazana ny fiarahamonina. Mitohy hatrany ny tolona ataon'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa tsy miankina iray eto Anosizato andrefana. Taorian'ireo fitokonana marobe sy fangatahana fifampiresahana nataon'ireo mpiasa tamin'ny mpampiasa tsy mbola nivany ny olana hatramin'ny androany. Raha ny zava-misy dia misy ny fanitsakitsahana ny didim-pitsarana ataon'ity orinasa ity izay manipaka ny fanomezana karama ara-dalàna ireo mpiasa ireo. Raha tsy ahivina, ny 3 septambra 2024 no nivoaka ny didim-pitsarana milaza fa ny karama isam-bolana. Ny fanarahana tamin'ny mpiasa dia omena ireo mpiasa ireo ara-dalàna isam-bolana na misy fahatapahan-jiro na tsy misy. Voararan'ny lalàna araka izany ny manome karama ireo mpiasa araka ny ora iasany. Tsy voahaja nefa io didim-pitsarana io. Fanitsakitsahana ny izon'ny mpiasa malagasy ny zava-misy ary fanaparam-pahefana ka tsy ekena velivelo ny teo anivon'ny randrana sindikaly. Dia ny zava-misy rehefa mivoaka ny didy dia mazava loatra naterina taty amin'ny notifena taty amin'ny orinasa fa tsy nampiaran'ny orinasa. Ny zavatra nataon'ny orinasa ao anatin'ilay izy aza dia nalefa chômage teknika indray mpiasa. Dia napetraka fepetra tao anatin'ilay taratasy momba ny chômage teknika ilay hoe raha te hiasa ianareo dia tapahana aminareo ihany ny ohatran'ilay fepetra taloha ihany ny iasana ihany no andraisana karama. Zany hoe tsy miraharaha mihitsiny zany ilay didim-pitsarana ilay orinasa atao amin'ity orinasa ity. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe niainga indray zany ny fitakiana hitambaram-be nataon'ny ny mpiasa dia mifariny mety mitohy amin'izao resaka fanaovana fitokonana izao indray. Mbola fitokonana ara-dalàna ohatran'ilay tamin'ny heritaona ihany zany ny zava-misy eto mikasika an'ilay mitaky ny fampiarana ny didy. Nampiaro ilay didy. Ny mahagaga ho iatranina avy amin'ny randrana sindikaly dia tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ataon'ny tompona andraikitra manoloana izao fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa izao. Raha toy izao hatrany ny zava-misy, simba ny tontolon'ny asa ho iatran'ny fanazavana.
miantso ny tompon'andraikitra hiditra ny sehatra amin'izao fanaovana tsinotsinona ny mpiasa malagasy izao izy ireo, tsy hiaro ny tombontsoa ny olombitsy fa hiaro ny vahoaka malagasy. Resaka didim-pitsarana ny resaka eto a, raha eto amin'ny tany sy ny firenena dia zareo eny amin'ny primature, ny eny amin'ny DLC eny amin'ny primature no tena tompon'andraikitra ho an'ny fampiarana ny didy. Todika any amin'izareo zany zay hoe tia misy orinasa mieritreritra hoe fanjakana kely eo anaty fanjakana satria izy mieritreritra hoe ambony lalàna tsy miraharaha ny didy a, dia anjaranareo zany mampiatra an'izay miandry any amin'ny primature zany tsika ho an'ny fampiarana ny didy. Zao zany le mahapotika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara, misy orinasa toy itony a manao any zavatra tsy mifanaraka amin'izay tontolon'ny lalàna zay a, dia potika ny mpiasa ho jerena fotsiny ve, ho jeren'ny fanjakana fotsiny ve ny orinasa tontolo. Fa zay eto anatin'ny mpiasa aza miteny hoe raha nimba ny tontolon'ny asa dia tokony aresan'ny fanjakana pepetra ny orinasa tontolo. Raha ny fantatra dia mpiasan-jato no iaran'izao tsy fanajana ny didim-pitsarana izao. Misy amin'izy ireo aza no rahonana ankehitriny noho ny fitokonana. Mpiasa ray manontolo na le chômage technique any amin'ny tany amin'ny jato zany mpiasa tonga dia chômage technique daholo, dia avy eo folo ny nangatahana hoe chômage partiel dia hoe olona folo ao anatin'ny vente commerciale zany mba hoe hivarotana ny entana sisa tao, fa natsony tsikelikely ihany ny verina mpiasa rehefa avy eo ny tambatambazana arak'izay zavatra nataontaony no terena nampitahorina dia miverina ny asa ny sasany dia chômage nefa mbola amin'ny 5 avril vao tapitra. Toka mbola tsy misy ihany ny fifampiresahana sy ny fandraisana ny tanana ataon'ireo tompon'andraikitra manoloana ny olana iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa ireto mpiasa voakasika ireto amin'ny herinandro ho avy, ary tsy hijanona ny tolona raha tsy mivaha ny olana raha ny fanazavana hatrany. Mpianatra analiny no nandrato fianarana tato amin'ny lycée Ampitatafika nandritra ny 15 taona nijoroany izay no Maria nandroany. Maro ireo sedra no lalovan'ny sekoly tao anatin'izay fotoana marobe izay raha nambatra ny mpitantana ny sekoly. Isan'izany tsy fampiny efitra fianarana. 15 taona nijoroana ankehitriny, tsy masana ny ankamaroan'ireo mpianatra ny efitra fianarana. Hatreto, mbola mindrana efitra any amin'ny sekoly hafa toy ny any amin'ny CEG ny sekoly. Anton'ireo ny tsy fampiny tosika avy amin'ny fanjakana. Ezaky ny sekoly miampy ireo ray aman-dreny arak'izany ny ampandrosoana ny fampianarana eto an-toerana. Fanambanay amin'ny taona manaraka dia ny avy tamin'ny ty bâtiment ty dia nanatsara trano vokatra. Mafimafy ny sedra ny lalovana nanangana anazy satria ny atao hoe ny akamaroan'ny ezaka dia tety fotony. Ezaky ny ray aman-dreny andrapin'ny commune. Dia hatramin'izao dia ezaky ny tena ny lycée miaraka ny ray aman-dreny mpianatra ampin'ny commune. Amporisihana ireo tanora marobe manohy fahalalana eto amin'ity sekoly ity mba hanao zava-dehibe ny fampianarana. Misy ireo mari-pankasitrahana tolotra ireo izay mpianatra mendrika sy mahay rehefa mifarana ny taom-pianarana. Ho antsika mpianatra, tenenin'ny monsieur le chef Sisco teo fa itsika zany tafiditra ao anatin'ny telo voalohany. Maninona amin'ity taona ity raha atao tafiditra ao anatin'ny roa voalohany? Ary maninona amin'ny taona 2026 raha atao tena voalohany amin'izay e? Satria amin'ny 2026 ianareo izay lauréat par série. Le OSE teo dia misy série littéraire, misy série scientifique. Amin'ny herintaona hoy aho teny eto ianareo izay lauréat amin'ireo série ireo mety ho 5 mety ho 7 mbola hijanona ve ny série ACD sa efa tonga dia misolo ianareo amin'ny herintaona 2026 izay voalohany aminareo omen'ny commune na 1 million isany avy. Antoky ny ho avy ny firenena ny tanora sy ny fanabeazana. Noho izany, raha tiana ny ampandroso an'i Madagasikara dia ny tontolo ny fanabeazana no tsy maintsy homen-danja raha ny fanazavana hatrany. Isany hitakin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ity sekoly ity ny fandraisana mpiasa-panjakana ireo mpampianatra maro eto an-toerana. Raha ny zava-misy mantsy dia ireo ray aman-dreny avokoa no miantoka ny karaman'ireo mpampianatra ankehitriny. Tsy izay ihany fa maro lafo ireo ezaka mila hifanohana ny sekoly sy ny tompon'andraikitra ambony raha ny loharanom-baovao.
tsy ho fatomomboka naovinana ovina ny teny malagasy na ho lefilaza ny teny tematemaka na iza anaratsy satria tsy mosalahy fa manana ny asiny sy fototra ijoroana ny teny malagasy mikito ifahara ny fahampandrosoana raha tsy ho sarobidy sopitahiry ny fitiavan-tanin'ny razana teny latsapahaka mandobona amin'ny tany ary mampiavana atsaiko sy lalaiko koloky mba hovanina ny teny malagasy tsy afangaroka amin'ny hafa izay mihitsy-ngilaila zary tasitasy ny teny malagasy no maha izy azy amin'ny Madagasikara io ny vato fanondrenana tia ny famantarana ny tsara ka ezahana parika ny mpitan-dranomasina velona ho velona ny teny malagasy sosy manakasina mbola rato famanatso Tity Andranombevava nala mahitsy no nanamariana ireo poeta mpikambana ao amin'ny avatsa UPM ny andro maneran-tany ho an'ny poezia ho an'ny androany. Fifananana antsa sy fanoratana tolonkalo no nanamariana ny andro androany ho an'ireo poeta ireo ka folo mianadahy ireo nandray anjara tamin'izany. Raha ny tontolo ny kanto eto Madagasikara mivoatra ary maro ireo tanora no liana amin'izany raha ny fanazavan'ny mpanoratra iray androany. Porofony izany ny famaroana ireo mpikambana raha ho an'ny ao amin'ny avatsa UPM manokana ary efa misandraka amin'ireo firenena nivelany aza izany ankehitriny. Tena maro be ny mpikambana eo anivony avatsa UPM araka ny filazana azy dia ny avatsa UPM manontolo misy ny sampana any ampitan-dranomasina tahaka ny Frantsa, Suisse ary Canada ary misandraka ihany koa ny sampana eto Madagasikara fa mihoatra lavitra be fa tsy afaka hitanisa angamba satria tena efa maro be ny mpanoratra na ny mpanoratra tranainy na ny mpanoratra mbola velona na ny mpanoratra perim-panoratana amin'izao fotoana izao. Hita hoe mivoatra metsara, hita hoe mandroso dia efa miverina miatafitra tsikelikely any amin'ny fiarahamonina izy raha nisy fotoana nangingina. Hita hoe efa mitombo ny mpankafiny resaka literatura malagasy, ny asa soratra, ny tolonkalo, ny famakiam-boky. Na dia eo aza ny famaroan'ireo tanora vao misandratra liana amin'ny asa soratra, olana sedrain'izy ireo sakana tsy androsoany kanto ny fahasarotany famoaham-boky antony tsy hiparitany asa soratra eny am-potsofin'ny rehetra. Misy tokoa ny olana satria ny raha maro ny mpanoratra te hamoaka boky dia tsy maintsy eo aloha hoe tononkalo voafantina, asa soratra voafantina fa eo ihany koa nefa ny hoe sarotra ny famoahana boky amin'izao fotoana izao satria tsy ampy ny fifandraisana eo amin'ny mpanota-boky sy ny maro samihafa. Ny etaetanay mpanoratra tompoko dia mba hisy fiara-miasa eo anivon'ny mpanoratra tenany sy ny mpanota-boky ahafahana manaparitaka ny asa soratra eran'izao tontolo izao. Mila fanavaozana arak'izany ny tontolo ny asa soratra mba hijanona ny kanto maha-malagasy toy ny teo aloha izay maneho miharihary ny mahakanto ny asa soratra malagasy raha ny fanazavana hatrany. Isan'izany ny fanaraha-maso sy ny sivana amin'ireo asa soratra mialoha ny amoahana azy. Raha ny hitako manokana aloha efa mihoatra ny 30 taona nanoratana 17 taona mpikambana tato anatin'ny avatsa UPM ny azoko tenenina dia hoe mbola mijanona ho sangany ihany ny mpanoratra taloha tahaka ny Rado, Celestin Andriamanantena, ny Madera, eo ihany koa ny mpanoratra hafa, ny mpanoratra penim-panoratana amin'izao fotoana kosa dia maka ny endrika mahatanora amin'ny sehatry ny asa soratra dia misy tsy voalanjalanja ny teny ary izay no mahatonga anay sarotiny eo anivon'ny fikambanana avatsa UPM amin'ny famoahana ny tononkalo tsy voatsara. Fa teo ireo fikambanana maro samihafa toy ny avatsa UPM ohatra izay miezaka manandratra sy mitazona ny ain'ny literatura malagasy mba tsy ho faty-momoka. Lohahevitra tamin'ity fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny poezia ity moa ny hoe fanantenana ho an'ny teny malagasy. Kirsty Coventry no vehivavy voalohany teratany afrikanina lany io filohan'ny komite olimpika iraisam-pirenena na ny CIO. Ny fivoriana faha 14 natao tao amin'ny Costa Navarino, Grèce, omaly 20 martsa no nandany azy. 27 taona izy ankehitriny ary teratany Zimbabweanina. Efa tompon-daka olimpika tamin'ny taranjalomano ny tenany, nandimby an'i Thomas Bach. Nandresy tamin'ny fiodinana voalohany izy tamin'ny fifidianana. Nahazo vato 7 tamin'ireo vato 7 nandresy ilay Espaniola Juan Antonio Samaranch Jr sy ilay Anglisy Sebastian Coe.
Efa nahazo medaly mpito tamin'ny lalao olimpika i Christy Coventry ka ny roa tamin'ireo dia medaly volamena. Nametraka azy olo malaza amin'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena izany. Ankoatra ny mahampilomano azy moa, efa ministry ny fanatanjahantena tao Zimbabwe ny tenany tamin'ny taona 2014. Mpikambanao amin'ny CIO nanomboka ny taona 2014 i Coventry ary niandraikitra toerana maro tao izy ka anisan'izany ny filohan'ny voameran'ny atleta sy ny lehiben'ny voameram-pandrindra ny lalao olimpika atao any Brisbane amin'ny taona 2032. Dingana lehibe ho an'ny atsika olimpika ny fandreseny. Tena mireharea aho amin'ny mahavehivavy voalohan'ny filohan'ny CIO ary voalohany avy any Afrika. Hoy Christy Coventry nandritra ny lahateny voalohany nataony taoriany nahalany azy ho filohan'ny komite olimpika iraisam-pirenena. Miorina manodidina ny fitohizam-pitantanana miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny firaisan-kina sy ny fampidirana ao anatin'ny hetsika olimpika ny fandaharanasany. Nandritra ny kabary nataony Christy Coventry taorian'ny fifidianana dia nilaza ny mahazava-dehibe ny fanatanjahantena ho toy ny fitaovana iray hampitambatra ny olona ny tenany sy hanome aingam-panahy ny olona izy. Nampanantena izy fa hampitombo izany fahefana izany miaraka amin'ny fiarah-miasa amin'ireo mivondrona ao anatin'ny CIO mba hanangana ny ho avy iraisana. Nanamafy Coventry fa ny fanatanjahantena dia manana fahefana tsy manam-paharoa mba hampitambatra ny olona, hanome aingam-panahy ary ho fanararoatra ho an'ny rehetra. Andray ny asany amin'ny fomba ofisialy ny 13 Jona 2024 i Christy Coventry izay anatanteraka fehim-pitompiasana 7 taona ary hazavaozina indray mandeha mandritry ny 7 taona raha ny vaovao. Manomboka androany zoma raika amin'ny 20 Martsa 2024 no vinavinaina hiverina ny oram-baratra saika manerana ny nosy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny Meteo Madagasikara. Manomboka rapitso 20 Martsa 2024 kosa no isitraka izany fahabetsahan'ny rotsakorana izany ny ilany atsinanana nalamanga sy vakina karatra. Mety hahatratra 30 hatramin'ny 50 mm ny tahan'ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora raha nambara ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro hatrany. Fampitandremana amin'ny loko mavo no izany fahabetsahan'ny rotsakorana izany araka izany ireo faritra sy toerana voakasika ireo. Iso no izany ny fikorontanan'ny asa aman-draharaha andavanandro, fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsahan'ny tany sy lalana amin'ireo toerana marefo. Koa entanina foana trano ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Na dia teo aza ny toetrandro alina, tonga narivony nanoloana ny lapan'ny tanàna ireo mponina ho Istanbul. Nanohitra ny fisamborana amin'ny tanàna Ekrem Imamoglu. Ny filohan'ny antoko republikanina ho an'ny vahoaka na ny CHP, Oguz Ozel sy ireo mpiara-dia aminy no nitarika ny hetsika. Nilaza tamin'ireo vahoaka izy ireo fa hanaraka akaiky sy ady amin'ity raharaha ity. Andeha izahay amen'ny toerana na isy aza ny sakana hoy ireo mpitarotolona dia ho reseny izany. Tetsakilany dia nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no saika hitarika fitokonana natao an-toerana ka nrotsaka an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana nandefa bomba lacrymogène sy bala kaotro nandravana ny fihetsiketsehana. Hatramin'ny alarobia no notazomin'ny pôlisy ny ben'ny tanàna Ekrem Imamoglu. Voalaza fa noho ny fanaovana kolikoly sy ny fampiorohoroana no antony nitazomana azy. Nangataka ny rariny araka izany ireo mpiaradia sy ity ben'ny tanàna voasambotra ity. Miantso ny manam-pahefana ara-pitsarana ny tenany, hihetsika sy hiatrika ireo olona vitsivitsy mpanimba ny rafim-pitsarana. Tsy tokony tazapotsiny ary tsy tokony angina manoloan'izao tranga izao ianareo hoy ity ben'ny tanàna ity. Raha ny vaovao dia manam-pikasana hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity ben'ny tanàna voasambotra ity. Nilaza ny mpanohitra fa antony ara-politika no nisamborana amin'ny ben'ny tanàna satria fantatra fa andresan'ny Recep Tayyip Erdogan ny tenany amin'ny fifidianana ho avy io. Namaly-bontana avy hatrany ny filoham-pirenena Turka nilaza fa tsy manam-potoana olaniana amin'ny mpanohitra ny tenany sy ireo mpombazy. Miamitombo hatrany ireo mpanohitra ao an-toerana. Maherin'ny 20 raha teo ny voasambotra niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Ekrem Imamoglu. Mbola hitoy araka izany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpiaradia amin'ity ben'ny tanàna voasambotra ity raha ny vaovao hatrany.